Sahintraminani teny dia tsy izay amba toa tsy misy nahalasa ny fitiavanao riray raha ny ao anatsiko ao impiry matsapa fitaina fiaminao ny tena mbola haveriko etoetray rasarotrany ity Antony anao dia tonga hitantanay ety tsy takatry ny saina ny famindramponao ny hany olazaina isaorana ianao Raha sitraka riray ilazao ireo vary ka tsy mahatsapakory zany fitiavanao raha mafantatrisy ireo fa eto dia mandalo nefa ny eo anilanao tretrika mandraky izay haveriko etoetray rasarotrany ity Antsoinanao dia tonga hitantanay ety tsy takatry ny saina ny famindramponao ny hany olazaina isaorana ianao fa ny vady izay vitesiko eto androany miaraka aminao eny atrany ny tafiotra sy ny onsa dia mandalo fa ianao lay ray no ao anaty haveriko etoetray rasarotrany ity Antony anao dia tonga hitantanay ety tsy takatry ny saina ny famindramponao ny hany olazaina isaorana
faly miaraba antsika rehetra amin'ity takareva ity ary manonona ny fiadanan'ny tompo ho amin'ny tsirairay avy amintsika. Sorantsika Andriamanitra fa nahazo taona vaovao isika mianakavy ary izany no mahatonga ny feno aravona sy feno afaliana miaraba antsika. Arabaina tsirairay ianareo nahatratra izany taona vaovao 2024 izany. Izay firariantso rehetra takatra ny sain'olombelona voafetra kanefa tsy mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia tononona avokoa anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Dia ho feno fitahiana ary ampoko ny fiarovana sy ny fahasoavana ny tsirairay avy. Isaorantsika koa Andriamanitra satria nisy fotoana elaela tsy niarahantsika tamin'ity fandarana Antsan-kira FIderana zay karakarainay eto amin'ny radio Asis 106.4 FM ity. Noho ny fandaminana, noho ny fanamboarana ary noho ny fifindrana zay tsy maintsy natao anatina studio vaovao dia voaterina janona zany mba hanaovana ny fandaminana. Fa ankehitriny sorantsika Andriamanitra fa zao hitanareo zao ato anatin'ny studio vaovao sika. Ary dia natomboka amin'izao taona vaovao zao ny fandaharana zay iarahantsika amin'ny terin'Andriamanitra isaky ny somariva tahaka izao. Koa dia manasa anareo indray ary zay ndao hiaraka hiterin'Andriamanitra sika mandritra taona 2024 zay lalovantsika ity. Amin'ity androany ity ary dia nanasa tokopira efa teto ihany ry zareo fa nasainay hiaraka amintsika amin'izao taona vaovao zao ny jam gospel izany. Izy ireo ny vahintsika ka homarianay tsara fa isy indrome taona no iarahantsika amin'izy ireo. Ny tapany voalohany zany no iarahantsika amin'ity androany ity hiterin'Andriamanitra. Ka dia mahazo toerana tompoko hiaraka amin'ny jam gospel hiterin'Andriamanitra ilay napiditra atsika amin'izao taona vaovao zao ilay niaro atsika ary mbola hitantana fiainantsika. Ndao ary.
ataurako Seo ovano viaggi ai Simba mihisi ataurako Seo ovano viaggi ai Simba mihisi ataurako Seo ovano viaggi ai Simba mihisi ataurako Ramamaki luasa alkin fafatisana Si atautrami lusao fayanao no amiku Ramamaki luasa alkin fafatisana Si atautrami lusao fayanao no amiku Seo ovano viaggi ai Simba mihisi ataurako Seo ovano viaggi ai Simba mihisi ataurako Mitsura caso sinteino ireu numa fataucha Seo ovano viaggi ai Mitsura caso sinteino ireu numa fataucha Seo ovano viaggi ai Seo ovano viaggi ai Simba mihisi ataurako 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 Taminao no nanutaku Kamifuna Se socio Ti uvireni Hadalaku Hichua Miantu Rakam Vunzeu, 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 família já sofá o meco e fuku. Wanaurai manjaki Wanaurai
solay mampisava dirao namitataw kana ulana sa rubahana nuyay nanao ojereu de sofa hazavana fanala hidiwana misaotra ny jam gospel isika nitarika antsika sady tamin'izany ira fideran'Andriamanitra efatra be zao zany. Mbola ho avy eo ry zareo hamarany ty fandarantsika ity. Fa eto am'izao tenatenan'izao dia tianainy mba misarika ny sainareo amin'ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny fotoana vivotsiny. Teny ilayntsika mantsy mba mandray fampaherezana avy amin'ny tenin'Andriamanitra zao tsika hery hamakivaky izao fiainana izao. Amin'ny mahavofetra atsika de zao mihitsy ny lazain'ny soratra masina, aza mirereny amin'ny ampitso ianao fa na ny avoaka ny rehefa avy eo aza mety tsy fantatra akory. Izay ny mahavofetra atsika, tsy azotsika antoka ny raha ampitso ny amin'ny ho avy, ary izay no mahatonga atsika tsy maintsy miantehitra amin'Andriamanitra, ilay mahafantatra ny rapitso sy mahafantatra ny ho avy. Mila miantehitra aminy isan'andro isika. Tsy ho fantatsika na oviana na oviana mihitsy ny zavatra iandry atsika
mandritra ny titona efatra ambyroapolo sy roa arivo ity. Mety mamina vina ihany tsika, manao programa ihany tsika, mametraka zavatra ho tratrarina ihany tsika, fa tsy fantatsika ara-dalàna hoe zay tokoa ve no tanteraka. Noho izany de zao nolazainy ny soratra masina ao amin'ny Hebreo 4 ka ny 9:4. Hebreo 4:9. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany. Ko aoka isika hanantona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fahasahiana mba hahazoantsika famindrampo sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahaory. Aoka tsika hanantona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fahasahiana. Tena mila mihitsy sika manantona ny seza fahasoavan'Andriamanitra io, satria amin'izany fahasoavana zany no ahafahantsika manana hery hialana amin'ny zavatsarotra sy ny fitsapana, ary ananatsika fomba ihany koa hiviliana ny fitsapana rehetra sy ny zavatra mitranga. Noho izany de ilatsika manantona ny seza ny fahasoavan'Andriamanitra, fa nolazay hoe amin'ny fahasahiana, tsy hoe tokony hanantona azy amin'ny fahasahiantsika aty ohatrany hananatrika tsotra Andriamanitra, tsy zay, fa manantona amin'ny fahasahiantsika satria Andriamanitra de mamindra fo ary fahasoavana maimaim-poana ireo zay mila izany. Ka de andeha hanantona an'izany fahasoavan'Andriamanitra, zany seza fiandrianan'ny fahasoavan'Andriamanitra zany, izay ahitantsika famindrampo ary ahitantsika fahasoavana amin'ny andro mahaory. Na inona n'inona zany mitranga amin'ny taona 420 ity de izao andeha hanantona ny sezan'ny fahasoavan'Andriamanitra sika, andeha hiaraka amin'Andriamanitra sika. Ary izao rehefa manao izany sika de Andriamanitra le mpamindra fo sy manome fahasoavana mitarika atsika ho amin'ny fandresena, ary de lasa fideranan'Andriamanitra fiainatsika. Ka mandritra tontolo nyty taona ity de ho mpiderin'Andriamanitra sika, satria miara mandeha amin'Andriamanitra mandrakariva. Ho aminao anie ny fiadanan'ny tompo, ny fahasoavana sy ny famindram-potra. Andindray ary asatsika ny jamo gospel mba hanohy izao fiderana izao amin'ity takariva ity. Tawary. Nulazaiko anao fitiavany izao tontolo izao, voninahitra sy lapaso, indro efa lelaozany izao. Fitiavana no tantaraiko anao, fitiavany asy anao, vonolatsa Yesu kapoka, satro tsilo fotorovana. Jesu Kristi lai pamonjy soa, na hafuni ani waiswanao, simbanutambazanizi na lasani nirani, ufanaji umanaisianao, famujisikiza. Fitiavana nulazaiko anao, fitiavany izao tontolo izao, famonjena tsy vidinare no natolony ny marobe. Fitiavana
tantaraiko anao fitiavany aisy anao nodiovininy heloka fahotanina ty tsarovana So Kristi lai pamozy so na hafuni ani waiswana timbanu tambazanizi na lasani nirani mufana tiubana isiana famutisi kiza Kristi lai pamozy so na hafuni ani waiswana timbanu tambazanizi na lasani nirani ufana tiubana isiana famutisi kiza He's on your fatigue.
misaotra ny jam gospel sika niaraka tamintsika tamin'ity androany ity ny ideran'Andriamanitra na me voninahitran'Andriamanitra ary mahafinaritra mihitsy vao manomboka ny taona de fideran'Andriamanitra rano fotsiny no nataontsika teto amin'ity fandarana ity ary ingany io izany mandraka ariva mandritry ny fiafaran'ny taona alohan'ny isarantsika ary de itianay ny manome fampahirizanao teny mampahiry anao avy ato amin'ny soratra masina ao amin'ny salamo faraka amin'ny telopolo no misy izany teny izany ka ny andiny efatra amby roapolo ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy salamo faraka amin'ny telopolo andiny efatra amby roapolo mahereza ary aoka hatanjaka ny fonareo de ianareo rehetra zay manantena amin'ny Jehova izany ny teny menanao mahereza aoka hatanjaka ny fonao satria anao manantena amin'ny Jehova de mametraka ny veloma aminao indray ary amin'ity androany ity ary mame fotoana anao raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny heriny androany toy isantsika miaraka mipanakanto afindray fidy arantsika n'Andriamanitra fanomezam-boninahitra azy kanefa koa fifaliana sy fampahirizana antsika amin'ny lalana zay lalovantsika mandritra nyity taona efatra amby roapolo sy roapolo ity veloma daholo ary tompoko samy ho taintsika rehetra